Rabatsika indray izay mpanaraka ny Facebook ny masovo amerikana ary nefa nataontsika tamin'ny fotoana vitsivitsy zay dia nisy vahiny teto amin'ny Facebook izay name andindiny momba ny fandarana Humphrey program. Manana vahiny indray tsika androany izay mpifaninana hafa izay nandray anjara tamin'io Humphrey program io Monsieur Tahir Jonarimanana izay nandray anjara tamin'io programa io. Ho alaitsika ambava indray izy androany ahafantarantsika hoe nanahoana ny nandaloviny izany fifananana izany dia miarabanao Tahir dia mba tia fantafantatra momba anao zany aloha zany zay voalohany indrindra hoe iza moa ianao inona ny sehatra misy anao taminao nanomboka nandray anjara amin'ity programa Humphrey ity zafady. Misaotra indrindra name fitenena fidy. Tahir Jonarimanana zany ny anarako taloha nandehanako tany amin'ny tany États-Unis zany dia 19 taona no 19 taona traikefa resaka arakasa zany dia za zany resaka finance, resaka arabola, resaka banque, resaka économie zay zany tena fiofanana fianarana ataoko. Ao anatin'izay 19 taona zay BDP zany zavatra nandalovako fa taloha nandehanako tany aloha dia nitondra orinasa ary orinasa eo amin'ny 20 sy telonjato zany nisan'ny olona dia fikambanana orinasa enina zany le izy. Zay zany taloha nandehanako. Rehefa miverina avy any indray dia verina tao amin'ny orinasa io ihany fa nahazo avy eo indray nahazo toerana hafa zany tany amina ataontsika hoe agence ana promotion de l'exportation. Zany zany no nandalovako no miverina avy any États-Unis. Tao anatin'izay sehatra zay ahoana moa zany ny fomba nahafantaranao ity programme Humphrey ity? Nisy olona resaka aminao an'ilay izy ve sa amina internet sa ny site ny ambassade ahoana fomba nahafantaranao azy? Ahoana nahafantaranao hoe afaka mandray anjara amin'ity fandarana anankiray ity? Toerana roa nahitako ny fandarana ny ity programme ity zany. Voalohany nisy fotoana ny fidy nandalo tany amin'ny CEDS, ny centre d'études diplomatiques et stratégiques ka zany nanao an'io tsiny. Dia nanomboka resy lahatra tamin'io dia nahita koa tamin'ny sitan'ny ambassady. Dia teo zany nanomboka nikarokaroka dia nisy koa moa namana zany nampafantatra an'ilay izy namana efa nandeha tany aloha. Dia eo amin'ilay fiomanana indray nahoana ny fomba niomananao? Efa fantatrao hoe inona ny zavatra tokony homanina, fantatra hoe afiriana tokony homananao zay vao afaka tena mandray anjara mba azonao lazaina fofof hoe ahoana ny homananao tamin'ilay izy hoe tonga dia hitanao ilay izy tonga tena andray anjara ianao sa? Le izy ka aloha fananana iraisam-pirenena dia za zany dia eo amin'ny roa taona teo niomana tamin'ilay izy fa tsy hoe nanandranandrana akory. Tao anatin'izay fiomanana zay nisy zany fiomanana teny anglisy aloha. Za moa tsy mba nanana fotoana na dia hanandrana akany amin'ny TP na ohatran'izany fa mihaino BBC ny ataoko dia mijery CNN. Zay zany ny tena entraînement tena nataoko satria ilay teny anglisy zany hitako hoe io zany nanisany zavatra lehibe. Zavatra manaraka koa rehefa nijery ny programan'ny olona efa nanao an'ilay izy nanao an'ilay Humphrey zany dia nahita hoe mila mazava tsara amin'ny planina nandehananao any hoe inona ny ataonao dia ho aiza ianao dia inona ny tanjonao mba tsy ho verivery fotoana zany. Dia nanao an'izay fanomanana izay zany efa herintaona sy tapany roa taona zany dia efa nisoratako ny programako hoe za te hanao an'izao dia te ho ary, te hanao an'izao dia te ho ary. Dia zay vao nanao an'ilay ataontsika hoe nanao an'ilay fananana zany. Sekoly inona moa no nandehananao tany dia inona moa zany ny tena nianaranao tany tao anatin'ity fandarana azy ity? Araka lazaiko teo za zany amin'ny resaka tontolo arabola, resaka finance, resaka politique monétaire, économie dia tany Boston University zany no nandeha. Dia tany Boston University zany tao zany nianatra finance tany université fa nanamafy koa ny resaka fahaizana mitondra leadership. Dia ny tena nahafinaritra anahy isaorako an'Andriamanitra ny natafiditra anahy tao amin'ny banque fédérale américaine tao a Boston. Io nefa tena fananana koa niditra tao fa zay le lazaiko tamin'ny fidy teo hoe mila miomana ary mila mazava tsara ny lalakombanao sy ny zavatra tianao atao dia mahomby ianao. Somary azonao hazavana ve le fantatsika hoe amin'ny Humphrey io zany
misy karazany anankole izy ny aty amin'ny tapany voalohany a tena mianatra amina sekoly mihitsiny misy fianarana tena atrehanao a ny tapany faharoa kosa de makany amina tena atrikasa mihitsy zany na tena ao anatina orinasa ohatratra nahoana fitrangan'izay teo aminao zany hoe le amin'ny frais zany tsy misy anao zany tsy inona tsy hoe voatery eo any amina fianarana foana amandavataona de zay mahatonga ana ny teny hoe mila fiomanana ary ny programanao ilaina mazava ho anazy zany manokana de rehefa amin'ny ariva mianatra ao amin'ny manao manaraka koro amin'ny université fa ny amin'ny andro andavanandro zany a manatrika séminaire fionana conférence any amina orinasa maro ary reny atoko institution reny na miaraka amin'ny banque fédérale na tsy miaraka aminy de ao anaty zavatra zany mila matotra tsara ianao manao ny zavatra satria am'izay hoe fionana eo amin'ny resaka arakasy zay a mantany zavatra aminao le olona ary mangataka zavatra aminao foana zany le olona teo lokely teo ianao ny teny hoe efa niverina ianao a de niverina tamin'le orinasa nisanao ihany de tena hita mihitsy zany zao le hoe inona zavatra nentinao miverina mba azonao azavaina hoe inona le zavatra vaovao nentinao a de nampiarinao tam'le io orinasa raha satria orinasa ray ihany no nialanao a sy niverina anao de ohatrany ahoana ny elanelana zavatra nielanao sy zavatra niverenanao zany hoe talohan'ny alako zany aloha de le orinasa teo amina hoe ataontsika hoe en phase de développement teo fitombona izy de niverina avany a nametraka rafitra de sady nametraka rafitra no koa napiatra faiza mitatana moa leadership zay zany tena zavatra tena netiko avany satria efa miverina avy ary de nanofana andreo tsika hoe tale be dehibe maro tao amin'le orinasa de napita an'izay ataontsika hoe traikefa zay manana karazana torolalana ve no natoro hevitra zay azonao zaraina amin'ny mpandray anjara betsaka mantsy mihaino atsika zao a na mijery atsika de mba tia lala hoe inona zany no tena tokony homanana inona tokony atao zany aorinan'izao Facebook zao a na vidéo zao hoe inona ny tokony torohevitra mba homenao amin'ny mpijery atsika zavatra dimy kely fotsiny angambany a zavatra anankiray hoe zavatra anisan'ny lehibe indrindra de nanoratra ny ataontsika hoe politique monétaire Madagasikara tany de rehefa miverina avy any a tambola tany de namena tompon'andraikitra lehibe voalohany eo amin'ny banque centrale malagasy io ary faly am'izao fotoana zao mahita fa maro de maro tokoa no ataontsika hoe recommandation tam'izany boky sy fikaroana natao zany a no ampiasain'jareo am'izao fotoana zao ohatra taloha nandehanana taloha zany eto Madagasikara tsy manana mpisolo ny gouverneur am'izao nefany a misy anankiroa 2 vice gouverneur zany anisan'ny tao anatin'le recommandation ary io recommandation io a tam'izah tany a de efa niresahana tamin'ny FMI le izy tamin'ny fotoan'andro hoe fanatsarana ny tontolo ara-pitatana ara-bola eto Madagasikara za zany anisan'ny zavatra lehibe tao anatin'le hoentina zavatra anankiray anisan'ny lehibe indrindra koa ary ataontsika hoe Madagasikara rehefa niala tao amin'le orinasa niverena koa de niditra tao amin'le ataontsika hoe agence de promotion et d'exportation Madagasikara de nahazo larana voalohany eran-tany io agence de promotion de l'exportation io ary za tena natsapa mihitsy hoe misy zavatra be dehibe ny traikefa tany États-Unis noentina tao amin'ny orinasa io de zany zavatra zany a zavatra miverina ho an'ny firenena manontany fidy hoe inona no torohevitra zany de zao anisan'ny programma tena tsara ty resaka amin'ny frais ty sarotra l'izy a fa mila olona matotra aloha de mila olona miomana de mila olona mazava amin'ny programmany hoe hoaizavy ny lalakaleha koa de ahoana tratrarako anazy fa raha tsy zany ianao de hitsangatsangana tsy ratsy akory mitsangatsangana fa lasa hitsangatsangana ianao a nefa ny be dehibe ny zavatra tokony ianaranao a ary traikefa tokony hosotominao de makasitraka tahiry ny atrano tato aminay de misaotra betsaka tamin'ny fizarana rehetra de misaotra atsika mpanaraka ny Facebook koa de mandra-piona tompoko